Fantatrareo ny tantara, aza nina ho adino ny zava-nisy teto, aza adino izany sabotsy niosin-draha zany. Leoan'ny fankajana nataon'izay teto Madagasikara. Tsy tena ho atakalina ny tanindrazana. Tanapolo sy fitiavan-tanindrazana mety niakatra teny efa tifitra vary araka ny nahazo anay. Mafy tokoa raha mafy izany hoe nilaozam-baty izany. Tsy maty noho ny fanaovan-dratsy fa maty noho ny jadona nisy teto. Ny ferinay dia mbola tsy mikatona mihitsy ary betsaka aminay ireo mbola mitondra takaitra ankehitriny na ara-tsaina na ara-batana. Erisetra raha latsaka korotana ampizay 7 febroary 2024 7 febroary 2024 ho fahatsiarovana ireo rehetra ny arambony ny malagasy mitaky ny fanovana manohitra ny erisetra sy ny korotana ary miandrandra filaminana dia manasa antsika rehetra ho tonga hanatrika ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana sy ny fametrahana fehezam-boninkazo ny talata 7 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina eo amin'ny lapan'ny Ambohitsiroitra. Ho mariky ny firaisapo dia hiakanjo fotsy isika rehetra. Erisetra raha latsaka korotana ampizay. Ko aza dino ary ny fotoanantsika ny talata 7 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina eo amin'ny lapan'ny Ambohitsiroitra.